antsika eto amin'ny fandarana nyty androany ity dia tsy izany fa misy any maître Ulira Zafintsatovo izay mpisolo vava mandroso tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba anareo miada dia miaraso indrindra ho anareo sy miaraba ampijery indrindra ampanajana sy ampitiavana. Maître Ulira Zafintsatovo manao fahitanao izay valiny fanadihadiana izay ny zavatra nanaitranao manokana ve tamin'ilay valiny ny manaitra ny tenako sy matoka ny tenako hiteny hoe misy zavatra mahatsara azy mihitsy le hoe teny malagasy satria fantatsika fa ny teny frantsay izy ampiasana eto amintsika miampy koa moa izy teny anglisy amin'izao fotoana izao dia hoe langue deux véhiculé pensée fotsiny zany fa tokony iainana sy entina mampafantatra ny zavatra misy ho an'ny taranaka dia tokony teny malagasy any zay manko zavatra dia efa mba dinay sy ny adinay tamin'ny 72 zany zavatra zany satria iteny io ange tahaka ny zala marokana sy ny tunisianina zao sy ny algérianina dia ny tenin-drazany zareo no ampiasainao dia mandroso zareo fa le teteny hafa dia entina hoe entina fotsiny anovana véhicule fotsiny araka ny teny teo ka ao anatin'izay zavatra izay zany dia mihevitra fa tokony atao mandritry ny taona ray manontolo tahaka ny resaka teo zany izy dia zay ray manontolo zay mandritry ny taona dia akalazaina sy iainana tsara mihitsy le teny gasy io koa moa zany anatin'izay tiako hoe voamaky antiako koa raha ohatra hoe le arena satria resaka le zesitsika rehefa avy eo dia hoe le arena ny malagasy tokony iainany sy veloma amin'ilay malagasy fa tsy hoe ny olona avy any velona no tena misitraka an'ilay izy amin'izao fotoana izao ka iny zany dia raisiko dia mepita tapoka re zany rika hatramin'ilay hoe zesy dia hoy izaho hoe satria zahako zany nivadiko avy any zany lehibe avy any antsimana any Fort Dauphin ka tsy tiako loatra hoe maninona avy any aminay zany no zarazazany président sy mba manontany hevitra ny vahoaka koa izy hoe inona ny hevitra tiako asany Maurice tonga dia manosony fotsiny hoe ohatra hoe anazy fananany izy sy fianakaviany teo manokana io zavatra io dia zarazaiko satria zao nitiavako azy ka za mieritreritra satria io c'est un port eo ala io port io ka io zany entrée et sortie ka raha petraka ao zany ny mauriciana sy mizay miaraka aminy ao ireo zany mamoaka sy mapititra zay tiany atao rehetrarehetra mihitsy tsisy idirany gasy ka amiko zany fa tafiditra sady amintsika trahison avy amin'izay fotoana zay fatao anatin'ny efatra amby dimampolo taona ho iaho satria miverina kely roa taona any aoriana tamin'ny fotoana nyraisaky ny fahefana dia zao firenena voanaikyanena antitra ny firenetsika ny ao dia tsoriko no dia mpanao politika zaho fa ny fitantanana ara-politika no tsy naomby teto amin'ny firenetsika sa jonary mampianina tonga zany na jonary mampianina mezaka miaraka aminareo miaraka amin'izay vonina manetana na zay tsy vonina ko aza mba hiaraka rehefa misy zavatra manahirana atsika ao anatin'ny fampiresahana sy mifanakaloza-kevitra tompo kilasy tompo vavy no andaminana amin'ny fiainam-pirenena fa tsy nan-dalambe tsy any anatin'ny korotana betsaka mampirisika atsika be rehefa miova amin'ny fitondrana dia ny ampitsoana dia iova amin'ny fiainanay ka inona ny ilana asa raha izany mila miray fo mila mifanometana amin'ny fampampisoana ny firenena isika ekena ny lay fahafahana ny filoham-pirenena ao isan'ny voalohany izay manatitra izany fahafahana izany fa sain'izao ny fahafahana dia mitaky andraikitra izany fahafahana izany na fahafahana miteny na fahafahana miasa na fahafahana manohitra mila andraikitra sy mitady andraikitra sy fahendreny zany tompo kilasy tompo vavy misy petrany zany tsy ao anatin'ny langy tsy ao anatin'ny fanakanana be fahatany zay fironina tsy ao anatin'ny fifampirafesana tsy ao anatin'ny fiandanina tsy mitondra vokatra tsy ao anatin'izany hoitranao fahafahanao fa eto jereo leo akaikinao jereo ny firenenao efa latsaka katerena sy manitra za tonga natanina hoe inona no valiteny koa amin'le resaky nataon'ny président hoe toy za parole
dika zay rien que de mensonge langa be mana fotoana mihitsy satria isan'andro voaky zao monsieur le président mampanantena zavatra manao miteresaka oatra zao tsy hita zao de oara izy valanteny hoe misy sasany izy rehefa lany de mampanantena anao zavatra oatran'zao enao nga tsy tadidina ke monsieur le président le anao 3 oatran'zao e 3 mois jirama 3 mois manao zao rehetrarehetra zao maty jiro salam'zao vely salam'zao ty 3 mois ty fa 3 ans ihany zao de rehefa miteny ny olona de lazareo nonga-panjakana ny olona rehefa miteny monsieur le président tadidio salamiko zao de ozy hoe miteny mba hahafahanareo manitsy ny dianareo fa ifanjakana io efa ela be efa za zokonao lahatra fa tsy nitady ny fanjakana io mihitsy ray maître Willy no miteny aza mieritreritra anonga-panjakana za tsy mila an'io ataovy fa nametrahanareo de hoe anao tsaratsara koa satria tamin'ny anao nilatsaka au président ge lokaloka ataoko any za hoe oya hoe inona koa zay nataonao tram'zao tsy tazy io fa de lainga be fotsiny le zavatra ka raha milaza ianao am'zao fotoana zao hoe tsy tompona andraikitra de za hoe iza ny lazainao fa tompona andraikitra amin'io ndray za koa riakady fotsiny tsy manana fahefana je n'ai aucune puissance publique avec moi et anao dododo le tompona andraikitra toutes les puissances publiques c'est entre vos mains de mbola itenanao hoe tsy tompona andraikitra hoe fa lazainao fa izy am'reto olo retra zainao tompona andraikitra am'zao fotoana zao misy enina menadaza eto izy afinanao amin'izy le izy rehefa tsy mahavita araky ny teny lorehetrarehetra be da be lo teny hoe mametra fialany alao atao an'izao hoe za misaotra n'Andriamanitra aloha zao misakaminao koa mbola misaotra hoe za mbola tsy hany mihitsy ny saiko tsy mieritreritra zany hoe anonga-panjakana zany tsy tokony metra am-pialana zany filoha za ko mieritreritra fa rehefa miteny zao kosa hoe raha za ohatra nyteneny androany iny ohatra hoe hainoko teo iny hoe za tsy tompona andraikitra za miala rehefa tsy tompona andraikitra raha zany parce que vous êtes le premier responsable tianao na tsy tianao fa aza miala bala izay le izy eny zany hoe le olona minoatra ndray ndraiky olona tsy azo antoka za efa niteny mihitsy avant l'élection présidentielle les conférences de presse tao amin'ny Colbert teo na rehetrarehetra tamin'le fotoana ity za hoe tsy mba mahatoky mihitsy aho raha ohatra mialatsiny amin'ny namana sasany ny akabeazany indrindrindrindry ny opérateur économique ny akabeazany fa par définition ny opérateur économique na olona mpanao affaire de mieritreritra anahazo ny vola anabe pocheny sy ny entreprise zay tsy hanomezana tsy ny azy fa zay ny tena asany tseny fa mba tokony olona tompona andraikitra amin'ny tany sy ny firenena tahaka ny hoe mpampianatra dokotera na olona hafa nianatra momba ny intérêt public sy l'intérêt général no tokony filoam-pirenena fa zao izy zao ialany miala fotsiny hoe tsy tompona andraikitra de hoy izay lao Andriamanitra inona mba nahazo anay ty gasy ty parole panday hatram'zao sady tsy mahafantatra ninina tsy mahay tsy fantany akory ny hoe pacte de responsabilité eo izy vao miteny fa hoe izay nge tsy nanaterahana an'izay zavatra zay ozy izy noho ny président mahita fa misy an'zao zao de za zany teniteny raisiko tsotra fotsiny izy hoe pacte dia didina voaka ny HCC tsy fantatry nareo ngamba ndika an'zany hoe didy zany fa arahana le izy ny HCC rehefa nilasaka ohatra hoe tribunal de divorce ny nataony fa tokony nataony le HCC fotsiny de hoe manamarina ny vote nataony assemblée nationale fa zay ny rôle ny HCC am'ireny zavatra eny fa tsy hoe izy akory mbola hitsara indray ny zavatra nataony assemblée nationale ka noho zany rehefa nisy ny didy ny mpitondra fanjakana zay mahafantatra ny asany tsy manaja ny firenena zay tantanany de manaja ny lalàna eo ampiasainao am'ty firenena ty sy manaja ny didi-pitsarany ka any zany de efa hitantsika sady le izy fa zareo ihany teny te fa nantsy nanatanterahana azy satria zao y a aucune excuse ny tena ary teo zareo fa hoe afanga ity misy magie hoe de dikidaky doky moa tsy fantany dikidaky rehefa tsy navita dikidaky doky nareo dana manaraka azy any prison satria zay tsy mpanara-danary tokony ho any prison daholo zay zavatra fantako zay satria za ka ao anaty lalàny zavatra zay ka raha ohatra ka mitenynareo hoe tsy fitiavana azy hoe mpanao politika za tsy manana parti politique milaza aminao raha tsy miditra amin'io fa za hoe raha ohatra hiditra aminao verinareo fa ho salama tsy salama raha ohatra miditra amin'ny zavatra ataonareo ohatran'izao fa za matoa ny teny mamalagasy ny teny ka citoyen tsotra anahako fotsiny io président io tsy mbola niaona tamin'io tsy nanao ratsy anazy tsy nanao ratsy anahy izy personnellement fa ny zavatra ataony ho an'ny fireneko ny tsy tiako de tsy maintsy miteny satria hoanenenako entiko any apasana hoe manina tsy mba mitenynao rehefa misy zavatra lo fotaka tsy manjary atao amin'ny olona sahala am'izao tompona andraikitra i président milaza hoe andao am'izay de hoe lazao amiko fa misy malagasy mahantra ao
porofoy amiko toy zay normal zany tsy tamin'ny président zany satria izy a tonga izy eto a mamanota dosy a dia mikanjo dia misakafo dia lasa indray izy mandeha nivelany dia ohatrany hôtely zany eto Madagasikara fiverany azy ohatrany hôtely zany fa tsy toerana fipetrahany tsy président mihitsy zany ka raha tsy hitany le fahantrany le malagasy dia normal satria izy mandalo fotsiny raha ohatra izy anao hoe andaotsika iresaka efa nanao an'izay tsy tamin'ny voalohany le tamin'izy nanangatanana teny Mahamasina dia efa anteny izy ny kabary le copie-coller nataony tamin'ny kabaryny Sarkozy laissez-moi aller vers mes ennemis na mais ceux qui sont pas d'accord avec moi hozy izy hatramin'izay izy nanao an'izay ka inany nataony rien zéro parole zay foana le izy atsiarovako ny Dalida hoe mandainga zany ny dikany ka za zany mieritreritra sy nangatahako foana hatramin'izay tsy misy olona hanongana anao miongana eny miongana rera anao raha tianao satria moi personnellement ça ne m'intéresse pas hoe hanongana io président io satria raha onganao izy a izy fifidianana indray eo a araky ny teny ny andro teo dia hoe tsy maintsy hosenio ihany eo miasisa io ihany io lany foana izy donc il aura encore plus de temps pour rester là c'est pas la peine de le faire hoe manongana veloha izy onganao azy io raha sitrapony zay fa tsy maintsy hovaina dôdôdô zany misy refondation rehetrehitra raha ohatra hoe tiana atao am'izay fa raha ohatra onganao fotsiny aza mihitra zany fa tsy ilay zany manongana zany avelao izy mitany avany eo hitany vahoaka eo hoe io a verina amin'ny hôtely kely izy dia raha zay tsy fandehandray izy eo tsy misy mialina zany ake ina mora raiky fa zany zangamba tsy problème ako izy mandeha tsy mandeha zany fa amiko mbola verika any tsy mbola niresaka tamin'ny olon'io fasafasa ka tsy hoe misy ratsy natao moa na ratsy nataoko tany ka noho zany je n'ai pas de problème avec monsieur fa ny zavatra atao mpitondra ianao a zay nijerevan'ny olona sy takin'ny olona sy hanaovan'ny olona remarque fa tsy hanongana anao akory ny problème ny olona tsy problème ako mihitsy na eo izy natseo fa ataovy tsara fotsiny ny zavatra ataonao ary tsy misy teny anao tsony ao rehefa tsara ny zany hoe tsy vahaolana zany le élection anticipée ho mais non tant que mbola eo senio io ihany tsara l'izy a sy ny ACC donc tsy vahaolana tsy nomikevitra amin'ny antoko freedom ihany koa zany maître Olala hoe hoentina makany amin'ny déchéance manentana ny député raha izay le za atao déchéance rehetrarehetra zay mandeha légalement zay manaiky a fa tsy maintsy atao a les refondation dans la ACC dans le CENI tsy maintsy atao fanovana reo satria fatafatantsika ny toetra sy ny zavatra efa nataony hatramin'izay a ka noho izany za angamba le toetra mbola mampianatra ana folana etiko hatramin'izao parce que un étudiant resterait toujours quelqu'un qui est allergique aux injustices za tsy mataty zavatra hoe tsy rano tsy mety tsy fahamarinana zany ho zay le toetsay nety tampianatra zay ka hatramin'izao io toetsay koa mbola pena hoe raha mbola misy zavatra hitako hatramin'izao a tsy rano tsitiny zay mahatonga na ny ACC Jean-Éric ake fantatra tsara président Jean-Éric io natalohany na izy fa natao misy bolana iara fantatro zao moa izy efa matavy ko averiko le fanontaniana teo satria resaka juridique resaka tantandalàna ihany koa tsika inona nanakana ny fanoherana ny mpanohatra tsy nametraka fitsorina tany amin'ny RCC avy eo izy mamoaka n'le daty tsika dradradratra nyty tantandalàna ity angamba ny mitodika monsieur le député any zay fanontanian'izay satria efa namaly any izy teo fa inefatra ndray 4 reprises izy efa nitory tany amin'ny RCC tsisy valiny mihitsy le izy dia hoy izy hoe c'est humain olombelona ihany reo fa misy fiainany hoe fantany hoe inony zany ny ACC zany izy mitondra azy ao a olona manahoana tahaky ny resaka manko resaka hoe mpanao politique za tsy mbola verika azy za tsy mpanao tsy manana parti tsy mpanao politique fa mpanao politique hoe lavalela hoe milelaka zay takatry ny lelany sasany takatry ny lelany dralamy amin'le solelaka be reny za tsy mba manao an'ireny fa moi je dis ce que je pense ce que je dis ka raha izy koa ohatra hoe amin'ny fandroana premier ministre iny zay sy premier ministre fankafantatra tsara mihitsy avant tena mpinaminy fankafantatra zay fa za kosa rehefa nanazava ianao zay tamin'ny zavatra zay fa juridiquement zany le fait nanaova présidence fotsiny de zay le président en tant que chef suprême tsy de l'armée fotsiny de tous les pays confectionner des faux et manao usage de faux vous avez pourquoi manina président tonga rano toetra zany tonga zany toerana zany hoe manao osoka tsy mampiasa osoka ny proof entiko manao zany de hoe le jour du 8
nataony hoe rehefa hita ny fametram-pialana nataony premier ministre Jean Velnarivo salam'izao izy izy a dia mamoaka an'izao didy zao a décret zao eo i le même jour le premier ministre Jean Velnarivo a dit non je n'ai jamais déposé aucune démission dia ino nampofo tedavina mihoatrany zany dia rehefa avy eo nametraka izy le 10 dia hany izy voanao soni dia mbola amporofinina indray tsy fantatro hoe io menamena ambadikinao ariranao dia mbola lazaina fa hoe mavomavo ve zavatra quand c'est noir quand c'est blanc c'est blanc izy tena nitsy manao hoe izaho dia manao ty didy ty satria nametraka démission rehefa démission tsy misy eo zay no atao amin'ny lalàna tsy afaka miala mihitsy hoe usage de faux fabrication de faux ka raha ohatra mpitondra tampony mampiasa zany a tsy fampianarana zavatra tsara amin'ny firenena zany tsy tsara mihitsy zany fa mbola mamerina ihany zahay zahako moa indrindrindrindra tsy ianao no tsy tiako fa ny zavatra ataonao tsy mety tsy maintsy teneniko na tianao na tsy tianao hoe na ivadika vina hitako vato ianao a atao fotsiny toetra atao tsara ny toetra dia tsy misy mitenenao ahoana moa ny tenenanao zavatra tsara raha tsy hoe manao bravo ny tsara fa ataovy za mbola tsy manao bravo misy satria tsisy zavatra isan-kisan'andro zao ianao misy mivoaka vaovao tsy zavatra vaovao tsara misy am'ty firenena ty zavatra tsy manjary foana devenao tsy mampatrelitra zany inona vahaolana rosiny maître amin'izay zany vahaolana ho aveliko foana hovay ny toetra ataovy tsara ny toetra tsisy anao inanao rehefa miova toetra tsara ianao tena zay mihitsy izy fa raha mbola zao toetra zao ihany doy za de tsy izy ka ao anatin'izay hoe anao zakaiosy zakaiosy zany aminay a zao a niosy mitrekatreka va mitsamikimikina ka izy aleo izy tsambokona niosy ao izy fa tsy za mihitsy no anety mitanako tsy ameko aneo fa alahirana fa ny olona hitako fa manao an'izao a efa fanomezan-tanana angely efa filazana zavatra tsy mety fa tsy hitako nidikany hoe fanomezan-tanana hoe fanomezan-tanana izy satria mbola verika any fa hatramin'ny prestation de serment io izy efa niteny an'izay fa tsy misy tanteraka zany rehetra zany ka raiso ny zavatra tenen'olona se fitiavany reny fa tsy hoe akory hoe mbola verika any tsisy nanao inanay io a ina raha reko any olo io ary olona tsy mifamaly taniko tsy mifamely tontolo taniko c'est pas mon problème fa le enao ina moa zany mitonaritonana hoe za hitondra ty fireny ty fa za mahay tao klasa favy be ty zavatra ty inona kory ao marisarerana ataonao andao hoe avy anao izy asa fa ka misy manaka anao tsy asa io nanao foana anao otra rehefa marisarerana ataonao fa tsy mary savant izay zavatra zay le marisarera zay tsy tianay hoe mamandro soa amin'ny tsaratsara kokoa fa aza emotra foana le sosikevitra amin'le mandroso amin'le tsaratsara kokoa mbola very koa le toetra ho a hoe aza mietrehtra hoe anao trafika foana zay a dia rehefa avy eo a dia andravandrava fananany olona zay a zay tsaratsara eny a na hoe anao aferafiera amin'ndrala vahiny reo zay a dia izay manamanambola malagasy sy ana dia anaovanaovanay afera ihany koa fa izy reo malagasy le vahoaka reo a avy eo reo hitaniavana eo fa zay a rehefa mananina dia andeha zay zay le izy ka raha ohatra vahaolana dia hoe ovay le io nge mbola mamerina foana hoe c'est pas difficile ty firenentsika ty a dia firenena anankiray mbola avery fantako rehetra hafa hoe c'est un pays béni de Dieu namen'Andriamanitra zay rehetrrehetra hoe tsy foi nanome ny zanany israeliany reo tsy nameny ohatra atsika azy fa re mpitondra atsika reo ity tena fotaka be ty androany ty mpitondra am'izao tena fotaka tena sisiranazy rehefa hatramin'ny premier république a nahita mpitondra firenena teto a misy hoe le président tsy rana hatramin'izao fa ity tena mbola sy nahita ny fandarana isika tony mazatra dia tsy mitsahatra ny mankasitraka sy mankatelina ny reto vahiny miaraka ny adihevitra tamin'ity androany ity ary omena iray minitra avy izy ireo hitondrana hafatra sy hitondrana hafatra sy amtinana ny zavatra nresana teto iray minitra avy a dia atontsika atao amin'ny être olalangama angamba toko zany antitra indrindra foara za mieritreritra fa ivavahako amin'ny Andriamanitra ty tanyrazako ty sy mpitondra hatramin'izay sy ireo mpanao besandry amin'ny vahoaka sy mpanambaka vahoaka sy mpampanao rono tavy toy za hoe miaraha aminay ianao Andriamanitra dia raiso sy rahay satria anananao zany fahefany zany ireo mpanambaka ireo raiso am'izay tianao andraisina azy nalàna vavy a
eto misolotra ambony dia ambony dia alatsaory nefa manana fotoana fa ireo mpamboatry ny talonay malahelo sy mitomany ny fireneko vavaka anao ny andriamanitra pio zay tsy lasa tsony zao